Manakory aby tsika. Hiresaka momba ny fitendrena zavamaneno sy ny antoko-pira ao amin'ny fiangonana isika. Manana anjara lehibe ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny fitompo-pivavahana ny zavamaneno, ny hira fiderana an'Andriamanitra. Ka tsara raha mba misy taridalana kely na resadresaka zay iarahantsika midinidinika androany. Inona moa ny andraikitry ny mpitendry zavamaneno? Fatatsika fa mitarika ny hira izy, mandrindra ny fiaraha-mivavaka izy, ny mpihira tahaka izany koa. Fa ny zavatra indraindray adinontsika hoe ny lanjan'izy ireny ao amin'ny fiangonana. Indraindray raha atao hoe misy ohatra lasa zanak'ala hafa izy ao amin'ny fiangonana, tsy de mahafantatra loatra ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny fiangonana, fa hitantarana fotsiny. Indraindray ahilikilika aza indraindray tsy fantatsika loatra ny valeur na ny lanjan'izy ireny ao anatin'ny fiangonana. Tahaka izany koa na ny mpitendry zavamaneno na ny mpihira hoe fantatrao ve ny andraikitra miandry anao ao amin'ny fiangonana, fiderana an'Andriamanitra. Zany no asan'ny mpitendry zavamaneno ary manana asa lehibe mihitsy izy. Aro jerentsika kely hoe inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra momba ny zavamaneno. Halleloia, ao amin'ny Salamo 118. Misy karazana zavamaneno betsaka zay voalaza ao. Miderana Andriamanitra amin'ny fitoerany masina, amin'ny fitoeran'Andriamanitra masina, hoe manao fiderana an'Andriamanitra. Dia misy ireo karazana zavamaneno zay voatanisa eo isan-karazany izy ireny, misy ny anjomara, misy ny valiha, misy ny lokanga. Mazava ho azy moa fa ireo ny zavamaneno zay nisy teo amin'ny zanak'Israely tamin'izany. Fa raha efa nisy orga koa ngamba tamin'izay de nisy hoe midera azy amin'ny orga, raha nisy accordéon de midera azy amin'ny araravo, raha nisy gitara. Zany no reto zany zavamaneno zay nisy teo amin'ny zareo, de io no voasoratra ao amin'ny baiboly. Fa amin'ny fitaovana zay namboarintsika olombelona ampiasaina hiderana an'Andriamanitra. Ary rehefa midera azy tsika de amin'ny voantsika rehetra, amin'ny fitiavantsika rehetra. Ary matoa anay manao ny fiderana io misy zavatra fanomanina ao. Misy zavatra fanomanina ao anatin'ireny fiderana reny, fa tsy zavatra hoe andao anao an'zao de anao an'zao. Marina tokoa fa misy ny asan'ny fanahy masina. Dia misy tonga de mihira ohatra ny Miriama le anabavin'ny Mosesy iny rehefa niampita ny ranomasina mena ny zanak'Israely, de nisy an'le fiderana nataondry zareo. Tsy voalaza amin'ny baiboly hoe nanao répétition ry zareo na nanao an'zao fa nitarehan'ny fanahy masina. Misy miseho zay zavatra zay, fa misy kosa tsy haintsy fantaritsika aloha hoe misy talenta ao anatin'io. Misy talenta. Misy nanana an'zany talenta zany vao teraka izy de efa nanana an'zany, de mora ho azy zany no nandray an'ireny andraikitra reny. Mora ho azy nanao an'reny asa reny rehefa taty afara ao amin'le talenta fanananany. Misy na de koa le talenta de tsy haintsy trandrahanao zay talenta zay, fa misy mandevina talentany misy olona tena manana talenta tsara fa naleviny le talenta tsy nampiasainy. Ary ny tompontsika Jesosy Kristy de nampianatra ny laza momba an'izany, misy an'ireny nandevina talenta reny de hanadinana rehefa ny afara any. Iny le mampatahotra hoe hanadinan'Andriamanitra ny talentako. Misy zavatra nomen'Andriamanitra anao, misy feo tsara nananao, misy fahaizana mitendry zavamaneno ao aminao, misy ary matetika ny olona fa milaza talenta de zay ihany. Betsaka ny talenta. Misy olona manana talenta mitsikitsiky. Vao jerena fa mitsiky le olona de mitsiky tsy fidiny koa anao. Le tenen'ny olona hoe contagieux, mifindra hono le izy. Miome le olona de ohatra miome ihany anao zany, na de tsy tokony miome ary. Talenta nanan'le olona zay. Misy talentan'olona mahay mampihavana olona. Engany mba tsy hanana an'le talenta hoe mahay mampiady olona koa, fa ratsy be zay talenta anankiray zay. Dia ao anatin'le fitendrena zany na ny fihirana dia misy fametrahana fotoana. Misy mila fameremberena an'zany. Misy fandavan-tena. Mbola mafilotra tsara torimaso maraina iny, efa nametraka tanjona aho fa isaky ny maraina tsy maintsy mba mitendry kely 5-10 minitra. Zay le hoe fandavan-tena zay. Eo koa le hoe fandavan-tena fa hanompo an'Andriamanitra. Mety tena tsy afaka anao am'le fotoana iny, na misy zavatra mety tianao atao kokoa, hanompo an'Andriamanitra, andeha hanatanteraka an'zay fa anjara fiantsoana azy zay. De tsy maintsy koa misy fitiavana ao anatiny. Misy fitiavanao an'le zavatra ataonao. Mankafy an'le zavatra ataonao. Mazoto anao mizara.
mazotanao mizara mampianatra tsy voatery vola foana ane ny fiainana misy ny hoe tsy mampianatra anao anoro an'ity mba toroanay moa zany akorona zao akoro sahala am'za ohatrina ny alony lalo e nomenanao maimaim-pona de manome maimaim-pona fa na izany na tsy zany a de misy vola makarena koa ny lany ao anatiny io e namidinao an'le instrument reny ane vola e nandehananao nianatra tany amin'ny école an'ireny muzika reny vola na nianatra an'ireny feo reny vola saoran'Andriamanitra tsika malagasy a fa betsaka amitsika ane tsy mandeha am'zany fianarana feo zany hoe tonga de mihira tena ohatran'ny feon'anjely mihitsy tsy mbola nisy nay ny feon'anjely moa fa manahirana koa le milaza hoe anjely latsaka tany ve sa inona fa hoe feo tsara zay men'Andriamanitra n'le feo tsara tsika taleta no men'Andriamanitra atsika malagasy zany iderahantsika an'Andriamanitra tokony zao ny fandehany ry mpitendry ajaina ry mpihira ajaina tadidio fa rehefa mitendry anao na mihira anao tsy resaka fisehosehono izy io fa fiderana zay fiderana tsy resaka spectacle anao atao any am-piangonana na rehefa manao an'izy ireny tadidio zay ary sa miteny an'ity mantsy satria mitendry zava-maneno koa mihira koa ao anatin'io ao anatin'izay domaine resahantsika eto zay ka tsisy ilaza hoe de resaka koa le pasteur ty fa tsy fantany akory ane le izy fantatro zany ary miko anareo kely ny tantarako mpalahelo ihany izy ty tany amin'ny 1983 tany angamba tsy 83 93 na 92 tany tam'le fiangonana anankiray ao Fianaratsoa andro alakamisy masina tam'izay de ao am'le chapelle zay no nanaovana fiara-mivavaka ao no mivavaka ny fiangonana somary ambonimbony kely zay misy an'le orga tsy tonga ary ty mpitendry orga ampijerijery am'zay izany mba hitendry androany niakatra teny ambony ary ty za ty vosambako hitely mbola tsisy zavatra ny valana ohatry zany tao am-piangonana totika daholo ny olona so ihany fa nylamosiko no hitan'ny olona fa tsy tarehako na za nitendry an'le izy ary fa zara fa nanome clé an'le olona fotsiny rehefa vita le fiaraha-mivavaka de ozy ny komita hoe aleo mena accès mba manao pratika ato am'izay le zavahandro io ka avelao izy mba hitendritendry ato hianatra ato nanomboka teo de mba afaka nitsapatsapa an'le orgine de nianatra fa tadidiko foana ary nampalahelo ana le fiangonana tam'izay fa ny zavatra fantatro fotsiny de hoe fiderana an'Andriamanitra an'Andriamanitra io raha misy hoe hitendry tsy hisehoseho hoe za mahay misy ny sasany zany tonga de manindry bokotra fotsiny tsy fiderana an'Andriamanitra zany ataonao zany tsy fampirapirantiana fahaizana koa io ndraindray hainao mitendry an'le iriny tena miala an'le akoro mihitsy anao very le fiangonana koa ny afarany tsy fiderana koa zay fa maika mikorotana hafa ny hoe manao fampisehoana ny atranobokon'olona efa misy kianja natokana anaovana an'izany fa mandritra an'le fiderana fotoam-pivavahana de aoka tadidy mandrakariva fa fanomezam-boninahitra ny tompontsika fanomezan'Andriamanitra ny tompontsika no atao amin'iny fotoana iny ao anatin'le raha fisoronana mandray anjara am'izay fanompoana zay ao ny mpitendry zava-maneno ny mpihira ny taranaka levita misy natokana hanao an'izany misy natokany Davida reto ohatra fotsiny taranaka Asafa Emana ary taranaka Jedotona reto de manao an'le raha fanompona amin'ny reo instrument na muzika zay nampiasaina amin'ny fiderana an'Andriamanitra ka tadio mandrakariva fa manompotsika rehefa tonga ao manompotsika zany hoe rehefa anao zany fanompona zany de misy fiomanana alaminao ny fotoananao alaminao ny fotoananao fa tsy hoe koropahanao koa le fivavahana satria anao fa misy rendez-vous na zavatra tratrarinao rehefa avy eo de gaga na le olona ao am-piangonana eo tanalaky be le hira iny maika andeha ony le mpitendry orga fa efa nalaminao ny fotoananao ary jerenao mialoha ina ny clé mifanandrify am'reto hira reto clé ina mifanandrify aminy raha tsy misy solfa le hira de mba enona aloha nampirana olona zay maharaka feo na enona am'reny youtube reny de alaina le clé an'le izy raha olona efa very tadidy ohatranay tony de aleonay mihitsy soratana mihitsy le izy de jerena hoe ireto ireto le clé an'ty hira ty raha misy solfa moa de vao maika tsara zay misy solfège ao de vao maika tsara zay lehibe koa ry havana de ny fijerena le timbre petsaka le synthétiseur am'izao de afaka manao zao feo tsy fantatra tsony zao fa mba jereo zay feo mifanentana am'le hira
raha anankiroa nareo no miaraka mitendry a de mba tsy le timbren'le anankiray koa no mbola tsindrin'le anankiray. Le anankiray iny efa manao accordéon de mbola manindry strings eny amboniny koa le anankiray. Le anankiray iny efa piano mbola piano koa na nampian'le anankiray iny. Fa mba lanjalanja iny hoe karazan-kira manao ahoana, anao a efa nalaminareo mialoha, anao manao an'le fampidirana ny eto a, anao manao ny eto. Fa za matetika misy mahita amin'le fiangonana tonga ao anao a am'le indrindra am'le fiandrasana iny zany tsisy hira efa nomanin'le mpitendry akory a de samy mitendritendry eo de mitarika koa le anankiray de mitendritendry eo. Sasany mbola misy manao batera am'le synthétiseur zany mo tsy mifanetana am'le hira akory de manakorotana zay. Le mpitendry a raha anankiroa de clé ina anaovantsika le hira ohatrohatry zao mba mitovy le clé fa tsy fa manomboka ny anankiray nitendry clé do ny anankiray tonga de sol miaraka miditra am'izay de mifanindry ao anatin'le fiangonana. Mbola miverina am'le teo ihany hoe tsy mifanindry ao. Ndraindray zany efa horovotra le membranina an'le le haut-parleur satria samy manao mafy ny anazy, samy te ho eno. Tsy faninanana fa fanimpona, misy harmonie ao miaraka. De eo koa le fisehoana ivelany. Tadiotsika fa manompo isika na ny fitafy. Misy manko de hoe artiste de manao tenue artiste miditra any am-piangonana tsy fantatro marina moa le tena hoe inona le tena hoe définition hoe rehefa artiste anao de ohatrohatran'izao ny fiakanjo, ny volo salala am'izao, ny kiraro ohatrohatran'izao mibika, ny hanompo isika ao am-piangonana tokony mba présentable tsika. Aza manao reraka rehefa hoe hitendry anao ny ampitson'iny na hira ny ampitson'iny. Tsy de tsara ary tsy mety amitsika le hoe hitendry de mena maso anao no miakatra eny aloha eny na le volo mikorotana be avy any tsy laza hoe mba mandro rehefa anao an'le izy fa zany mitokany ery ny plasiko tsy misy mahita anahy. Aminao sy Andriamanitra asa fanimpona io ataotsika io amin'io. De misy anankiray ty zay efa betsaka ihany miresaka azy io za matetika miteny an'izy ty ihany koa. Tsy misy maharatsy azy, tsy misy maharatsy azy ny playback. Fa raha tena tsy misy safidy, tsy misy instrument io tsisy mpitendry eo na tsisy sonorisation eo. Fa raha mbola manana safidy re tompoko, ampiasao ny talentan'ny mpitendry ao aminareo. Ampiasao. Tsara ihany io na acoustique, misy manao tadiavina ane le rythme miaraka aminy rehefa natao enregistrement iny, iny hafa ndray iny. Fa rehefa ao am-piangonana ampiasao na le acoustique tsara be. Mbola tadidiko zany tamin'ny andronay zany tsisy inona fa de piano fotsiny de fa mety de tsara le hira e. Gitara fotsiny de tsara le hira. Fa aza sodokany hoe nisy zavatra fa pré-enregistré io. Misy inconvénience-ny ihany izy reny ndraindray tsy heny le rythme am'le izy. Tsy mitovy, tsy mifanaraka am'le mpira, iny mbola eo ihany fa ndraindray ara vo vita le raka de tonga tapahina maina fotsiny le izy. Tsy mba atao mba ampidino tsikelikely le volume an'le izy farafaharatsiny. De mba tsy de manaitra fotsiny tonga de vita le rakatra fa nao hira le hoe tsangana iny tonga de pet mijanona. Ndraindray fampitadiavana an'le hira iny amin'ny telefaonina eo, zay le nitenentsika teo hoe omanina, misy fanomanana ao anatiny. Ka tsy hoe manakina fotsiny an'le playback fa misy mahatsara azy io raha tsy manan-tsafidy. Fa aza atao kosa hanimbana na handevenana ny talenta an'ireo mpitendry misy ao am'le fiangonana. Ndraindray zany anie eo le mpitendry fa de fa tsy omena fotsiny izy fa tonga de alefaso am'le haninindry. Na le mpitendry koa de fa tsy manana fanoloran-tena ntsony hoe andeha hamonjy an'le atsapanary ananina ary manina anao tsy andena. Ka fa tsisy lanana ntsony anefa fa atao playback fotsiny le izy e. Ka lanjalanjaina ihany le playback fa misy mahatsara, misy maharatsy ny fampiasana azy io fa tsy natao hoe hiakinan-doha loatra na hoe mariky ny fivoarana na fandrosoana sanatrian'izany. Ry ray aman-dreny, todika amin'ny ray aman-dreny indray ny ray aman-dreny ara-panahy. Taizao ny mpitendrinareo, taizao ny mpihira. Raha misy zavatra tsy mety ataony de teneno mangingina. Teneno mangingina fa aza vasoana eo mason'olona eo, aza betroana eo mason'olona eo. Mamaly anareo raha atao an'izay. Fa ajao koa fa misy talentany izy. Aty Madagasikara mbola betsaka ny hoe miasa fotsiny le mpitendry manao atsitrapo ny mpihira fa any ivelany anie. Karamaina anie reny olona reny Tena manao interview mihitsy nakana hoe le mpitendry orga
tena misy olona firy mifaninana mandefa résumé mandefa CV de atao interview de misy karama raisiny isam-bolana mahafinatra ty amintsika Madagasikara mbola asa tsitrapony anaovan'olona an'izy ireny ka hajao izy tiavo izy ary toano izy raha misy olona manaratsy any reny mpihira tsika reny na le mpitendry ao amintsika reny azanao koa ny miaraka am'le olona manaratsy azy fa mandehana am'resafany aminy arovo ny olona ao aminao e arovo reo fa zanakanao reo rahalahinao reo anabavinao reo ary ento ambavaka mila pahatsahivontsika ny fiangonana mandrakariva hoe mila mitondra mbavaka ny mpitendry zava-manenotsika isika mila mitondra mbavaka tsika andreo mpihira atao amintsika ary ambony zay any tena lehibe indrindra de izao omeo fakasitrahana izy mba misy moa misy lahady anankiray ao anatin'ny taona metsika hoe ho an'ny mpitendry zava-maneno na ho any antoko-pihira misy an'izay ve de mba tokana ho azy reny mba misy fanomezana tolotra azy tsy hoe mangalatra an'le rakitra ny fiangonana tsy akory fa misy fankasitrahana omena azy fatany hoe akasitrahana le zavatra ataony na isaky ny lahady raha misy tsara zava de mba resahana mihitsy maka fotoana mihitsy ray aman-dreny ara-panahy izy zany a makasitraka azy tsara be le androany makasitraka tompoko le fakasitrahana tsy manambany tenanao misy olona indraindray mahatsiaro hoe manambany tenany rehefa makasitraka olona anankiray misy manao zavatra tsara be le olona de manantena hoe mba tsara be re le ohatra an'izao tsisy resaka akory de na le olona raha kivikivy hoe tsy nety anga izy iny tsy hoe manoraka fleur fotsiny am'zy tokony andrahana fleur hafa ny fiatsaram-belatsy fa re mba misy zavatra tsara kosa mba hankasitrao tsy mahambandry tsy manosopotaka anao mihitsy ny misaotra hoe misaotra e na tenena ao anatin'ny fivavahana mihitsy hoe nafinaritra be zany ery zany ankasitrahantsika marina misy fiangonana sasany mandatsaka rakitra rehefa tsara le hira efa tsara reny fampahafantaro azy anokano alahady anankiray izy na roa ao anatin'ny taona ho fakasitrahana an'izy ireny misy mari-bonahitra mari-pakasitrahana certificat atolotra an'ireny mpitendry reny a na an'ireny mpihira reny tsy andrasana hoe rehefa andeha ihany izy hoe hifindra toerana ihany na de voasina fisaoranao am-piangonana fa le izy mbola aminao mihitsy a no aseho azy hoe malala io fa azandrasana hoe fa lasa izy vao atao hoe malala anay aseho azy ny fitiavana ankasitrao izy toanao mbavaka izy dia manantena fa mba ho tonga any amintsika zay afatra zay ho atsika mpitendry a tsika mpihira ho atsika ray aman-dreny a ara-panahy de ho an'Andriamanitra irery ihany any ny voninahitra amen